tontolon'ny serasera kosa omaly no namoakany didy makasika ny raharaha Kolo FM sy Kolo TV ndeo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany anisan'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fitsarana tampony teo amin'izany raharaha ifandonan'ny Kolo FM sy ny Kolo TV ary ny CSK izay tariny ministra ny serasera izay moa ny fanakatonana ity aina amanjery tsy miankina ity mahalona izay didy mpitsarana izay mananambarany ny Prime Ministre Lefitra Andriamatoa Azo Andrenay Arvelo. Midika fanaparam-pahefana, fanampenam-bava ary tsy fanajana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny fanidina ny televiziona sy ny radio Kolo araka nambaran'ny Prime Ministre Lefitra Azo Andrenay Arvelo flota le jeneralin'ity orinasa tserasera ity. Nomariany ihany koa fa ara-dalàna ny fananganana ny radio televiziona Kolo. Lazaina fa hoe tsy ara-dalàna ireo taratasy eny ampelantananay. Mahagaga ihany tsy hiditra amin'ny atsipiriany aho iaho satria eo mpisolo vava mahay tsara. Satria tsy ara-dalàna ahoana moa no ahafahan'ny omda nanao fanarahana tamin'ny Kolo FM sy Kolo TV. Ahoana ny ahafahan'ny Omerta nanao fanarahana tamin'ny Kolo FM sy Kolo TV. Izay membre ao anatin'ny CSA daholo. Fa tsy oriana nefa verina ny raharaha dia tampotampokeo dia hoe akatony no manana natao oriana sy fisoroariva ary mbola mitoy hatramin'izao noa miasa any amin'ny faritany rehetrarehetra. Tsy fantatro moa fa zasy tena teknisianina manam-pahaizana fa raha mavakina tsara ny texte fréquence vaovao ihany koa zany le satria fréquence eo amin'ilay toerana no tsy maintsy ampiasaina fa tsy hoe fréquence avy aty Antananarivo ka afaka mandefa direct avy aty Antananarivo ireny olona ireny. Inona no mahasamy hafa azy amin'ny hoe rehefa eto Antananarivo mandefa amina fréquence efa misy ary autorisé nefa eo an'nylazaina fa tsy misy mifanomezana fréquence nefa eo andaniny dia any amin'ny faritany afaka manokatra manitatra makany. Lalàna ve zany voaja sa tsy voaja ao anatiny eo? Zany ve tsy fampisehoana fa hoe rehefa any amin'ny faritany dia zavatra hafa no afaka atao fa reto andrenivohitra dia afaka hafa ihany koa no atao. Zay ny isan'ny mahatonga anay atao malagasy miara-miainga hoe raha mbola manana toe-tsaina ohatr'izany tsika no manao tsy fitovizana amin'ny samy malagasy dia sarotra ny fiarahamonina ary sarotra ny ampilamina ny fireneny ity ka mindro sy manantena fa dia samy andray andraikitra tarifiny aby azo daholo ny tsirairay avy ary indrindra mba hanao izay ampilamina ny firenena fa tsy vahaolana mihitsy ny taritana korotana eto. Ary mety misy diso eritreritra ny hoe raha tonga ny korotana dia mahita tombony amin'izany izy mety izy manokana mahita tombony fa ny firenena sy ny voaka malagasy tsy tombo tsy tanteraka amin'izany. Ny Kolo FM sy Kolo TV izay nilaza fa tsy hipetraka fotsiny fa mpiakatra ny raharaha ny fitsarana ambony. Nomarian'ny Prime Ministre Lefitra misahana fanajariana ny tany sy fampandrosoana ihany koa fa ilaina ny firosoana amin'ny fifidianana. Ny manentana antsika mba samy andray andraikitra daholo ary izay no mbola maharesy lahatra anay fa tsy maintsy atrehana ny fifidianana satria ny fifidianana no ananana an'izay hoe légitimité hiaro ny tombotsoan'ny tsirairay avy izay. Fa raha mbolina mijanona ao anatin'izao teteza mihitsy izao tsika izay olo moteny daholo dia mazava ho azy tsy manana mihitsy zany ny fitsarana zany na hiteny ary hoe ny lalàna dia tenenina amin'ny anaran'ny voaka malagasy satria olo motendry ny lehibe tsy nandalo légitimité populaire dia tsy miverina mihitsy zany amin'ny anaran'ny voaka malagasy ary zay ny alan'izareo tsiny amintsika aminay taminay tompona andraikitra rehetrarehetra. Araka ny fanazavana ao anatin'ny fialan-tsasatry ny gouvernemanta ary ny azo an'ny Frantsa ny Prime Ministre Lefitra Azo Andrenay Arvelo no voatery miverina maika tao aorian'ny fivoahan'ny didy mpitsarana mikasika ny raharaha Kolo FM sy Kolo TV.